Eny ary tompoklasy tompovaky dia anomboka an'izao lanonana izao isika. Da inao izalay tinosy lazazana iarana sy ho finahitra esambatra toko izany. Faly mandray sy miarahabanareo izahay eto amin'ny commune Ambonivohitra Morondava satria dia fantatsika tsara fa dia zava-dehibe tosany izany Bianco zany satria io no isan'ny hery anankiray hampandroso atsika hiady amin'ny kolokolo satria ny kolokolo dia fantatsika tsara fa io isan'ny fanetiben'ny firenena. Androany isika dia tonga eo fametrahana mifonosany no anteny régional. Efa nisany resaka ny fanaovanay sy ny gouverneur tamin'ny paritra avy Antananarivo mikasika fitadiavana trano. Tanteraka izy androany koa dia midika izany ny finiavana eto amin'ny préfecture sy ny faritra iarahantsika rehetra miady amin'izany kolokolo zany. Marina fa mbola maro resaka atao nefa dinany voalohany androany afahantsika miaraka amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Zay angamba ny teny foiba dia fisaorana ny tolotra ny Bianco amin'izao fametrahana ny anteny régional izao izay tsara manamarika fa hatramin'izay dia miaraka amin'ny Antananarivo zay eto fa misy indisitizana dia hanamora ny fomba fiasa sy afahantsika miroso bebe kokoa amin'ny asa fampandrosoana. Tambara! Iarahantsika mahafantatra fa dia manjaka izany resaka kolokolo zany raha eto amin'ny faritry Menabe no resahana. Nametraka ho fanamby aho fa tsy maintsy ho fongorona izany kolokolo zany. Mitondra ny anjara birikiny aho, ka izany no mahatongany sy ny faritra izay ndraiketako manao tolo-tanana ny zareo amin'ny Bianco dia ny manolotra amin'izareo ny lokalin'ny région izay ho ampiasaina mandritra ny fotoana foina lavalava ka ahafahany manana lokal izay tena ho azo manokana. Eto Pamaranana dia misy matokony tena fa hitondra fiovana lehibe eo amin'ny asa-panjakana ny fijoroany ity anteny régional ny Bianco eto amin'ny faritra ity. Tambara! Androany lehibe tozaky ny fotoana androany araky ny voalaza teo satria ametrahana eto amin'ny faritra Menabe sy eto amin'ny renivohiparitra ny masovony Bianco
izay voalohany raha tena marina eo amin'ny tantaran'ny Bianco ny ametrahana azy misaotra betsaka n'Andriamatoa gouverneur tamin'ny nanekena an'izany fiaraha-miasa izay araky ny voalazany teo moa dia hoe findramana ihany le izy kanefa raha findramana ny mihoatra ny roso ny 3 andro aminay dia efa mieritreritra izay rehefa tompony. Ny teny farany dia avy amin'ny mpiara-miasa avy ato amin'ny Raomareo teny dinany kokoa izay miantefa amina olona anankiroa. Voalohany aloha dia Andriamatoa gouverneur dia misaotra betsaka amin'ny fanomezana an'izay lokala izay ahafahanay mipetraka sy mitoetra eto amin'ny faritra eto. Ny farany kanefa izay ny tena zava-dehibe dia ny fanotrona ny fotoam-panjakana ny fametrahana amin'izao ratsamagaika ety amin'ny faritra Menabe izao. Dia isaorana ianao Andriamatoa minisitra na fotoana fantatray ny adidinao ao Antananarivo dia tsy nahalalanao zany fa dia lotronao dia zandrilanao ary hikajy voninahitra izay tompoko amin'izay fanotronana amin'izao fotoana lehibe izao. Ka zay ngamba ny tenay teny folikely tompoko fa ny sisa rehetra dia ho hitanareo fa zahay dia hoe ty azonareo atsona araky le voalazako teo atsonareo andro zay dia andro atsonareo alina zay dia makasitraka tompokolahy makatela tompoko tambara ady amin'ny kolikoly dia araky volazan'ny rehetra zay miteny teo dia aretomandroso virus ary anisan'ny tsy mampandroso ny firenena anankiray zay anjakany firenena manana maizazy Madagasikara ananany daholy ny potentialité rehetra mahampanakarena Madagasikara tsisy tsy ananany nefa dia raha mahita ny larina misy amin'ny Madagasikara fa dia any orindrinany izy. Inona mahatonga zany? Ny fitiava-kely dia betsaka ireo tompon'andraikitra ambony ny minikipy dia mamela ny fananatsika olany tapisaka anjaka lasa tantely afadravotra ka dia barabainy olona tsy amin'ny antony firifiry ny andramenantsika tafavoaka ny Seranatsamo na Automasy na ny Tuliary na ny Avaratra dia tafavoaka daholy ireo andramenantsika ary tsy hita raha tsy hafany Hong Kong any Kenya any alafy rehetra any io vato misy ny scanner efatsika maheno isanandro fa mivolamenatsika vato soatsika dia tsy hita fa lasa lehiberany any daholy tsisy tombotsoa any vahoaka tsisy tambotsoa any firenentsika ka raha loatra tsika raha iady amin'izany kolokolo zany satria ny antony zany rehetra zany dia hoe tsy hoe tsika daholy koroa tokony andraikitra fa maty tikely ka hoy aho hoe ady amin'ny kolikoly ady sarotra io na ny fanjakana lehibe toy ny Amerikana na ny Frantsa inona dia mbola enitsika matetika reny lohandohany eo amin'ny sorona eo amin'ny fitondrana na vororeo amin'ny affaire corruption ka raha tsy tsika mihitsy miara-metana dia tsy foana ny corruption. Afanambarako teo fa io tsolotro io kolokolo io zay amin'ny endriny samihafa dia saika manenika ny service rehetrarehetra voateniteny matetika dia teninay fitsarana voateniteny amin'izany anjakany kolokolo ny fitsarana za tsy miteny hoe mety amborondava misy an'izany any amin'ny gendarmerie any amin'ny polisy any amin'ny domaine any amin'ny fampianarana ahoana moa ny atafarina firenentsika raha izany ny tena manjaka eto nyity tany ity ka tsy maintsy mila tsika mandray andraikitra fa mifiraizantsika mihetsika no mahafokotra an'io io dia tena tonga amin'le fiteny hoe tolérance zéro tokony tsy ekenina mihitsy zany fisiny kolokolo zany amin'ny fombinina na amin'ny fombinina fa vonitsika hiady an'izany ary ny Bianco dia efa manolotra paikady isan-karazany edina amin'izy io ka za etoa dia
nderany faritry Menabe nanolotanana amin'ny Bianco vonina ny metraka izany masovoan'ny Bianco eto faritry Menabe zany satria ny politika fanjakana koa moa dia ny fanjakana manatona vahoaka izany no ataony Bianco manatona antsika eto Menabe izy dia tokony asanareo ifanatona amin'ny tompon'andraikitra mahefy eto dénoncer amin'ny herinareo tena zany zavatra misy zany fa mampanahelo nge na safidy-bahoaka iza dia idiran'izany kolokolo zany daholo lanika tsy le tena mamim-bahoaka fa le manambola manao kolokolo eto sy eroa no mandrisy dia raha tsika nahelo le tantara atao amin'ny assemblée nationale regny malaza be ny malety efa reny tomponan'ireny no ataontsika hoe olona sotenantsika vahoaka reny ny zava-misy reny ka za manao antsoavo aminareo rehetra tomponandraika tsy akanavaka ampy le zay zany kolokolo zany loatsika ifarimona iady amongotra hatramin'ny fakany zany kolokolo zany ka ny Bianco dia efa manao etsaka be dia be talohatsika dia voakinantsika foana ny Bianco hoe reo nge tsy sakory fa lehibe ty boisson sany ka aminareo nahendro fa misy mpanefoefo malaza nolo Claudine ve any tamin'olo izao misy fonctionnaire ambony no reny DG-ny domaine hoe any izao ary atsoatsy dia tsogavinareo fa reo ministra zay nanao tsy mety rehetrarehetra nanapitra ny repirenetsika nanodikodina volam-bahoaka nanao zavatra tsy mety eto firenena dia tsy maintsy alefatsika fepetra zany satria tsisy dikany raha ny madinika any mety atsika fa ny lehibe avelantsika amin'izany ka ny Bianco dia efa nampiseho fa vonona izy ireo iady kanefa tsy ampy izy ireo raha tsy tsika no miaraka fametanana aminy edina aminy zany hoe fiaraha-mety atsika rehetrarehetra no mahafokotra ny aratsiny zany atao hoe kolokolo zany zao fametrahana ny masovoan'ny Bianco eto ny Morodavo zao dia mifanandrify indrindra amin'ny etsaka efa nataon'ny fanjakana amin'ny fiadinan'io kolokolo io raha ny eto Morodavo manokana tsy ny manodidina no ambara dia efa ataona maro ny misy fitsarana ambaratonga voalohany ary ankehitriny dia tonga eto koa Bianco mametraka ny groupe aritra mba halalana ny fahasararany vahoaka tsika dia samy manoana an'izao fanjakana mijoro zao zay irahantsika malala ny vision dia ametraka fanjakana tsara tatana ka raha mbola anjakana kolokolo le fanjakana dia tsy tsara tatana mihitsy zany ka tsika le Menabe zao dia mila tiafana kely fa tsika tena vonona zao hiditra amin'izany iadanytsika tsika vonona iady amin'ny kolokolo io ametraka fanjakana tsara tatana ka ara-bainonokana moa nareo andriamato gouverneur nareo préfet amin'izany fitiavanareo zany satria fahavonona tsy misy ohatry zany entanina koa reo samaona raha-mpanjakana rehetra eto Morodavo sy ny manodidina miaraka amin'ireo zay miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy société civile sy reo hery velona rehetra tsy akanavaka sy maro-vitanisa mba hifarimona hifametanana amin'ny masovoan'ny Bianco eto toerana mba hampahomby zany ady ataontsika izany raha izany no tanterakitsika andriamatoa gouverneur efa matokotoky aho sady zay mirepo tsara amin'ny gouverneur eto fa eto Menabe no azo voalohany amin'ny fananana apetraka amin'ny fanjakana amin'ireo gouverneur apetraka izaka mifaritra za mahafantatra anao mahafantatra ny ezaka ataonao ny intégrité anao ka dia tena fa ho lasa tia Menabe zany ivoalohan'izany satria hiteto ny fahavononanao iady amin'izany kolokolo zany ka manatentsika fa eto no azo ny voalohany amin'ny fifanana masina zay apetraka amin'ny fanjakana
tsy haiko mbola tsy hamerina fisorana mandeha ny eo amin'ny gouverneur zay nofanolorany trano ahafahandreo bianco manateraka antsakany sy andavany ny asany sy ny biby manandrify azy ka faradeko dia tsofina rano ianareo ao amin'ny bianco atotosa ny biby sy andraikitra zay sarinareo eto Morondava sy ny faritra manodidina misaotra tokoalahy misaotra tokovavy makasikanareo. Amin'ny anarany fitoeram-panjakana malagasy zany no anapahantsika ity ruban ity. Ny toerana voalohany hitantsika eto dia moto. Ity zany fitaovana voalohany anisany ampiasain'ny antenne régional ankoatran'ny pétrole. Eny ato amirao fa eny any any ambany any ity zany voalohany izay borao andraisana an'ireo ilay audition. Dia ato ny atao hoe borao andraisana ny fitorohana rehetra dia etsany any misy mbola miano sasasasany zany nampiasaina. Les vies sur la mer, rehetra mba atoran'ny ministre kely vao misoratra mivaravarana dia ranomasina. Ity zany hevitra anankiray zay sady azo anaovana audition no ohatra hoe karazana le chef de mission na le chef d'antenne no miasa dia mandray an'izay olona indray amin'izay didinika tokony atao fa azo atao audition ity manampy le salle rehefa ia dia izy ity koa ampiasaina amin'ny antenne régional azy mety ny éducation mety ny prévention no miasa rehetra zany ny toerana atoriako mba tsy hitadiavana toerakafa ity zany efa io amin'ny malagasy azy dia fantana no manay eto dia efa mahalozakafo izy azy sisa dia tsy mandeha lavitra. Zany hoe iny tsy zany tsy branche territoriale fa antenne dia mivantana azy daholo zany le mpanao mission bianco au lieu de makany amin'ny hôtel ny ray fa ny faharoa le izy tsy hoe tena misokatra en permanence fa rehefa tonga eto ny bianco ohatra hoe sur 2 semaines sur 4 zany dans le mois dia ato izy. Ka ny fanantenako dia iova be mihitsy amin'ny fisian'ny masovoan'ny bianco eto fa hosainy olona anatona ary toroka zay manao ny tsy mety ary ireo mpanao ratsy dia mino fa fisiny zao fotsiny na mahita ny trano fotsiny izy dia filavolefona hembotra ka manantena fa isy fivanana lehibe satria tokoa tanteraka ny fametrahana ny masovoan'ny Raomaléo teny dinany kokoa leto Morondava izay renivohitra mena be dia fifaliana ao anay ataon'ny Raomaléo teny dinany kokoa ny fampizara ny manga sy ny masaka aminareo maporofon'ny fiarahantsika ny ombony ka dia mba ifampizarantsika mba hanamariana an'izao fisokafan'izao masovoan'ny Raomaléo teny dinany kokoa eto amin'ny renivohitry ny faritry mena be izao makasitraka raha makatena tompoko